Papetsy politika kosa no amizatsika ny fotoana ny vaovao zao alina izao taolohany fanekeny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fond élargi de crédit na ny FEC ho an'ny Madagasikara dia nanambara ny professeur Larson Roger fa mila fitoniana i Madagasikara ahafahana indrindra misarika ireo mpampiasa vola eto amintsika. Mila fitoniana Madagasikara ahafahana misarika mpampiasa vola eto amintsika taorian'ny fanekeny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fond élargi de crédit na ny FEC ho an'ny Madagasikara. Io nambaram-pahitokarena professeur Larson Roger manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsara marina aloha ny FMI moa dia varavarany io zany varavarana manokatra iny rehefa iny manaiky zany dia afaka tonga daholo zany na banque mondiale na mpamatsy vola isan-tsokajiny arina ny mpampiasa vola eto avy eto toerana avy any ivelany ary dia malalaka koa amin'izay fotoana izay. Zay zany ny asan'ny FMI. Ny faharoa kosa nefa dia tokony tsy dia variana loatra tsika ka eritreritra hoe fanampiana avy any amin'ny zareo reo ny hoe ivelomantsika. Izy zareo zany karazana hoe fanampiana ara-toe-bolana budgétaire ny mena. Fa tokony tsinjovintsika zany dia hoe ahoana ny ahafahantsika mamorona rena mamorona asa eto amin'ny tanitsika mba ahafahana zany mampiroborobo zany ny arikarenatsika. Zay zany ny tena tanjony. Dia raha malala nefa moa fa tsisy tonga eto amintsika raha mbola misy ny tsy fitoniana ara-politika eto amintsika ary tsindriny ny zareo Union Européenne zay zavatra zay dia tsy maintsy keo zany tsika eto mieritreritra sady hoe amin'ny fandraisana an'ireo vahiny ho avy be dia be reo hoe ahoana nisy fitoniana tonga angamba amin'ny fotoana tsy maintsy hirosona amin'ny fanankirozan-kevitra. Tsy mety tsony angamba ny hoe mizirizirina any andaniny ny ankilany fa tsy maintsy miroso amin'ilay fanankirozan-kevitra isy izay maro nahatreresan'izay mba tsy hisy fiantraikany ratsy ho an'ny firenentsika eo amin'ny lafiny ara-toe-karena izay misy fiantraikany avy hatrany amin'ny ara-tsosialy ny vahoaka. Ilaina hoy professeur Larson Roger ny fihainoana ny hery velona rehetra amin'ny fandaminana ny raharaha eto amin'ny firenena.